mijery tenin'Andriamanitra ao anatin'izany fiomahana amin'izany hoe fampakaran'izany dia tena hoe ahoana no iainantsika amin'izany hoe mahatoky an'Andriamanitra izany, ahoana no tena hoe mifangaroantsika amin'izao tontolo izao nefa hafa ny fiainan'izao tontolo izao dia hafa ny fiainana mahatoky an'Andriamanitra. Vakitsika ny Hebreo a, Hebreo 7:20. Hebreo 7:20 raha isika eo amin'ny 5:5. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy izao tsy andao anao mihitsy na ahafoy anao akory. Le mianina io moa tsy dia azoko fa tonga dia raisiko fotsiny hoe mionona amin'izay anananareo. Mitovy ihany ny science andreo na fahazako azy ny teny frantsay dia manao hoe votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Contentez-vous de ce que vous avez hozy izy. Raha raisitsika le fampianarana zao tato ato dia misy an'ny Petera sy le nandalo teo amin'ny vavahadiny tsara endrika dia nisy an'ilay mpangataka. Dia ahoana hozy izy? Tsy manana inona na inona omena anao fa zay ananako. Zay ny teneniny a, zay ananako no omeko anao hozy izy. Dia inona ity tenin'Andriamanitra tonga eto ity? Mianina amin'izay anananao, mianina amin'izay anananao, mionona amin'izay anananao. Inona le fianarana mamponina anao zany? Le memy Petera tamin'izany fotoana n'ilay mpangataka, vola ny tadiavin'ilay mpangataka tamin'izay fotoana izay. Fa Petera ny tena hoe za tsy manana vola fa zay ananako no omeko anao. Eto ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetranareo fa mionona amin'izay anananareo. Izany hoe ny fahatokinan'Andriamanitra raha tonga dia faranatsika ny fampianarana dia tsy mety a tsy miaraka amin'ny fanantenana zavatra any amin'ny vola. Tsika raha vao sarotra amin'ny olona manam-bola ny hoe ahatoky an'Andriamanitra raha hividy voanjo. Sarotra amin'ny olona manam-bola ny hoe ahatoky an'Andriamanitra raha hividy roplanina. Zany hoe mahazo voanjo sady mahazo roplanina zany ny vola aloha. Fa zao ho an'ny olona tena hoe tsy hoe ratsy ny manam-bola akory fa le fotsika mihitsy ny tian'Andriamanitra isorona ao anatin'ny vola mba hitoetra tanteraka ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra isika. Tsy mety hihatra amin'izay ananantsika. Dia izay fahatokina izay ilay fofombady ampiakarina. Tsy hoe mahavitatsika n'izay zavatra ananantsika fa ny tian'Andriamanitra hoe hirehare antsika ahavitatsika dia izy rery ihany. Tsy mety hihatra amin'ny zavatra hafa. Izay ilay nampianarina foana hoe rehefa tonga Petera dia hoe tsy manana inona raha nanam-bola Petera dia efa nytenenina teto foana vola nomeny an'ilay olona nefa ka izy afaka nanome ilay zavatra tena ilain'ilay olona. Dia mifampitaizitsika eto sekoly ty dia mifampitaizitsika nitaontsika mifampitaiza hoe tena hoe rehefa miantso amin'ny papa, rehefa miantso amin'ny pasteur Rodolphe tsika dia ndaotsika tsy antso hoe eto am-bavaka fa tsy manam-bola na eto am-bavaka fa misy mararina ohatr'izao tsy zavatra ty amin'izao tontolo izao fa tsika eto mifampianatra dia mifampitaiza dia ndao na tsika samytsika fa tsy voatery miantso amin'ny papa. Ahoana ny tena fiainantsika an'izany hoe fifampitokisana izany, fahatokinan'Andriamanitra izany. Mba mifampizarytsika tena hoe za nandalo zavatra ohatr'izao tsy voatery ty manaiza mitsangana ary amin'io nefa ilaina ihany le ty manaiza mitsangana any amin'ny tranopokon'olona aloha. Fa afaka mifampizarytsika hoe zao raha tena nisy situation nandalovako ohatr'izao fa napetrako ny fahatokinan'Andriamanitra tsy nanao an'izao tsy nanao an'izao fa natoko fotsiny hoe tsy maintsy hanao intervention izy satria izy ny teny fa tsy andao na hafoy anahy mihitsy. Dia ndaotsika hifampizara ohatr'izany.
Ndaotsika ifampiresaka ohatr' zany ny tombony ao anatin'izany dia mifampizarytsika mifampiresaka tsika dia mitombo ny fifandraisana zay no fitena zany zay no isany mampandroso ny fifankatiavana zay no isany mampandroso ny fifandraisana ny fifaneraserana zany hoe tsika rehefa mifona aloha fa ohatrany hoe constat général tia misy tsika rehefa hoe mana problema zay vao mahay manantona mpanompon'Andriamanitra fa raha misy zavatra hoe ifampijoroana vavolombelona hoe ifampizarana hoe ty zany zao no lesina hoe mahatoky an'Andriamanitra ka raha ohatra hoe tsy afaka ny anankiray hoe tena tsy afaka tsara dia ampianaro izy ohatran'izany nge tany ampianarana taloha zay taloha zany tena ohatra tany amin'ny matematika tena ana dia misy bandy akamy dia mba hoe zao lesy ny fanaovana an'io dia ndaotsika iaina ohatr'izay ndaotsika ifampizara ohatr'izay mifampizarytsika hoe iaina amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra dia rehefa tsy mahay leo akaiky dia satria rehefa tonga Jesosy dia izay olona mahatoky anazy zay fofombady ho ampiakariny efa akaiky ny fampakarana tenenina foana hoe efa mila miantso tsika zao hoe ho avy ny mpampakatra tenenina foana hoe tao anatin'ny virginy 10 zay enina voany tao anatin'ny 10 omeo an'izao zahay misolika avy aminareo zahay sy ny karazana fa tsy nisy ny fifampizarana tsisy ny tsy nisy ny fifanoroana zany hoe zao le zavatra zao ny zavatra tokony ny manana talohan'ny fotoana dia ndaotsika hianatra ao anatin'izany hoe fahatokiana an'Andriamanitra zany tsy fantatra hoe inona ny zavatra nahazo any inona le zavatra nianarantsika teo aloha teo reny foana rehefa mandeha be le pression rehefa mafy ny pression amin'ny zavatra ety amin'izao tontolo izao dia ohatrany hoe fototra io fahatokiana an'Andriamanitra io zay no nahazo any Jaona ka le eritreretana Jaona rehefa le anao batisa an' Jesosy izy dia hoe indro izy zanak'ondron'Andriamanitra marina tanteraka ny déclaration izy rery no ahasany teny an'izany na teny hoe mbola tsy nanao ninino Jesosy mbola tsisy intervention an Jesosy mbola tsy nanao mirakana mbola tsy nanao ninino dia Jaona rery no nahafantatra fa zanak'Andriamanitra Jesosy Petera tateharina ny teny hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona fa Petera efa nahita zavatra hafa nahafahan-Petera ny teny an'izay fa Jaona mbola tsisy ninina dia efa niteny an'izay izy kanefa rehefa tratra ny pression tao am-polo Jaona nahana ny besoin-ny manokana dia votsitra le fahatokisana votsitra le déclaration votsitra le fahafantarana tany am-boalohany hoe Andriamanitra tsy andao na afoy anazy mihitsy fa ndaotsika miaraka etontsika latsinainy talata alarobia ndaotsika ifampizarana zany ndaotsika ifampitarika ao anatin'izany hoe Andriamanitra mitady olona ahatoky anazy ho ampakarina Andriamanitra mitady olona mitoetra amin'ny fahatokiana hatramin'ny farany ary ny zavatra tena tadiavin'Andriamanitra fa maninona moa ny vola efa nisy fotoana tamin'ny fampianarako voalohany zany trangana tetika materesaka mamona io Andriamanikafa no mamona dia maninona ny tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy amin'ny vola ny ipetrahan'ny fonareo tsy amin'ny fitiavam-bola ny toetra inareo satria adverseran'Andriamanitra ny fitiavam-bola mamona adverseran'Andriamanitra ary fantatra Andriamanitra fa aty aoriana aty dia adversera redoutable ny fitiavam-bola adversera redoutable amin'ny mamona eo amin'ny fon'ny olona dia soron'Andriamanitra mahitsy be na tsy voatery azavaina ngamba ny teny fa tonga dia iainantsika tonga dia raisitsika fotsiny hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsaitsika zany hoe ny avitantsika zavatra tsy ho amin'izay zavatra izay dia lesona mety hoe karabola maternel fa averina ndaotsika hiverina any amin'ny maternel aloha fa misy fotoana mety tsy afaka n'le izy tsy haiko aloha nareo fa za zao raha averina manala CPE tsy haiko za mety mafimafy kely aminazy manala CPE zany zao mibaky za moa dia tsy resahana ntsony na dia efa afaka ary fa miverina kely any amin'ny karabola tsika mety hoe lesona maternel maheno an'izany daholo nge ny olona tonga dia mandray an'le lesona fotsiny hoe tsisy mametraka amin'ny vola ho Andriamanitra zany par la parole presque zay daholo tsy mivavaka amin'ny vola tehitenan'izay daholo fa sur le fait eny amin'ny tontolo andavanandro
mipetraka ny point d'interrogation eny amin'ny tontolo andavanandro hoe tena hoe le fahatokinan'Andriamanitra ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika. Le fahatokinan'Andriamanitra ve tena mipetraka miomana fa tsika dia fofombady ao am-pakarina tiana Andriamanitra ahitana an'izany hoe confiance sy fidélité zany. Araka ny tenenina tany am-boalohany tsy miovaova fa tena hoe fidèle amin'Andriamanitra ny tontolo andro tsika mihitsy tena mipetraka amin'izany hoe fahatokinan'Andriamanitra confiance. Rehefa mpivady tsy mifankatoko zany be da be nefa manambady eto korotana zany fa rehefa voanina kely dia fa haizanao hoe karazana. Fa rehefa mipetraka amin'ny fampitokisana dia tena milamina tsara ao anatin'ny tokantrano, mipita tsara ny communication. Izy no atokisantsika. Zay ny tenin'Andriamanitra zay ny afatra zay atoky an'Andriamanitra. Atoky an'Andriamanitra manoloana ny proposition avy amin'ny zavatra hafa tena avy eny ivelany. Miproposé daholo ny zavatra ety amin'izao tontolo izao hoe ianona mahavita anao rehefa tsy fantatro. Ianona mahavita an'io, ary ananary misy olona mahavita an'io. Ary ananary misy olona mahavita an'izao afaka mampiditra anao ao amin'ny anina. Tsy fantatro hoe mandeha manoloana ny aretina dia misy moa, misy mpino, misy mpivavaka dia miteny hoe ianona sy tena manana zao dia ndao hoentina andria. Mahavariana. Papa moa teto nisy fotoana niteny teto hoe vela anatina anazy le olona nangataka vavaka dia izy no propose tamin'le olona hoe paracetamol, tsy fantatry moa narany fanafody. Paracetamol dia vita dia avy eo papa tonga zay tapaka hoe vavaka Jesosy ny tadiavin'le olona taty amiko dia nahodiko tany amin'ny paracetamol izy. Zany hoe le izy zany anaty quotidien-tsika le izy. Fa androany misy rappel kely fotsiny hoe tena ao anatin'ny grippe moa zao le hoe tady miverina le Covid. Dia ndao tsy atahotra tsika eo anatin'izany. Tsy atahotritsika fa misy olona misy Jesosy efa niteny fa tsy andaona fohy antsika mihitsy. Ilay mpanasitrana hatramin'ny farany, ilay mpanasitrana tamin'izany fotoana tetỳ amin'izao tontolo izao ary mbola manasitrana mandrak'androany. Dia ndao tsika tsy atahotra. Ny décision raisina ao anaty tahotra ozy izy ny fampianarana nisy fotoana. Tamin'izay fotoana izay moa dia momba ny izy moa le nanangana ny tilikambo Babela. Nimrôda. Satria natonga Nimrôda nanangana ny tilikambo Babela dia natahotra izy nisy ny safodrano, niverenany safodrano. Dia nandray décision izy hoe andao ranga anao trano avo be. Ndao anao trano avo be dia ao daholo tsika mipetraka. Dia efa tsy sitrapon'Andriamanitra ny décision raisintsika ao anaty tahotra, tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra tsika ny décision raisintsika. Na inona zavatra tsy mety etỳ amin'izao tontolo izao, na inona zavatra mampitahotra etỳ amin'izao tontolo izao, mipresy atsika hoe tena hoe mipresy atsika ao anatiny hoe ohatran'ny Paul zany tamin'izany tsy Paul fa John tamin'izany fotoana izany te hivoaka mipresy hoe te hivoaka. Hoe tokony hivoaka amin'ny fonja amin'izay fa efa ao ny zanak'Andriamanitra. Na inona mipresy atsika koa amin'izao fotoana izao. Tena hoe tena za mila manao an'izao fa ratsy zany. Mety any amponja afaka 3 andro narariva tsy fantatro. Tonoana amin'ny anaran'i Jesosy aloha tsisy an'izany amintsika. Fa na inona pression dia ndao tsy handray décision ao anaty tahotra. Fa handray décision anatin'ilay fahatokiana hoe eto kay misy miaraka amiko. Zay ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy tamin'izany fotoana. Jesosy tamin'izany fotoana dia niteny hoe zay miaraka amiko. John 8:29 ngamba misy an'izay raha sy diso dia vakitsika kely anie. Jesosy tamin'izany fotoana dia nahateny ary sananao déclaration zay naniraka ao izy dia eto amiko tsy nandao ahy ho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandraka hariva. Mila mametraka ny assurance io zany tsika hoe eo amintsika foana ohatrany tamintsika dia mila mamerina le image
tadiva izay foana ny lesina tany aloha tena hoe mamerina hoe tsika dia à l'image du Christ tena hoe nohariana ho tahaka an Jesosy dia ninona zavatra mipresse antsika ty amin'izao tontolo izao ity rehefa tena hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara tsika dia ndao hanao déclaration ohatran'i Jesosy zay naniraka antsika dia eo amintsika mandrakariva tsy atahotra tsika fa rehefa mandray décision ao anaty tahotra tsika dia manohatra ny sitrapo mety zavatra milay be zany mahavita Burj Khalifa tonga dia zavatra tena trano avo be zany fa mety tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy tsy mitondra antsika ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy mety hoe misy zavatra tsy mandeha ve ty amin'izao tontolo izao amin'ny zavatra amin'ny activité isan-karazany dia ao anaty tahotra ianao dia mitady zavatra hafa hoe inona re zany tokony atao ahoana tokony atao fa tsika ndao hiverina foana fatokiana hoe fanehoana fatokiana zany a fanehoana fatokiana hoe miverina ao amin'Andriamanitra hoe Jesosy inona ny atao mba handehanako ao amin'ny sitraponao fa tsy hanaovako araka izay saim-patatro tsy hanaovako araka ny tahotra fotsiny za matahotra an'izao ny ilainy ny zavatra tena hoe danger mino fa efa niaina an'izany daholo tsika tsy hampanangan-tanana hoe iza ny efa tsy nanam-bola efa tsy nanam-bola daholo a fa zao a saotra ny tompo fa efa manam-bola be daholo amen fa zao tao anatin'le fotoana tsy nanam-bola iza ny teo Jesosy ny teo rehefa tsy nanam-bola ianao dia Jesosy teo foana fa ny problème olona hafa ny tondomontsika dia zay koa le izy tsy hoe mandondona tsy hoe mitodika any amin'ny Jesosy dia hoe za Jesosy meo vola fa za tsy manam-bola fa pasteur zao le manao exemple foana rehefa eto manao exemple izy hoe za te hividy taxi be fa mba meo vola Jesosy taxi be ny ilainao izy zay fa exemple fandray pasteur zao taxi be ny tonga eo aminao fa tsy hoe vola evidarana taxi be dia tsika zany hitodika amin'Andriamanitra daholo tsy hoe rehefa ohatra hoe manana problème ara-bola ianao a dia vola no ndeha ho angatahanao amin'Andriamanitra fa ndao le inona zany le fiarahana aminazy le présence any eo tena hoe ho azo antoka foana le présence any eo isan'andro naiza isa tsegontra isa minitra isan'ora tena hoe atoky an'izany hoe eo ny présence an'Andriamanitra zany iaina amin'izany hoe eo ny présence an'Andriamanitra zany fa tsy ataontsika an'izay hoe tsosa voly Jesosy hoe eo aloha fa mba haveriko rehefa amin'ny any manao vola tsosa tsy izay ny anaovantsika an Jesosy akory fa tena zavatra tadiavin'i Jesosy hoe tsy manam-bola tsika dia tsy hoe hitady volany aminazy tsika fa tsika mitady izy hiaraka amintsika communion zay foana ny fampianarana hatramin'izay hoe anana communion amin'i Jesosy ao anatin'ny tsy fananam-bola izy mahafantatra an'izay atao eo mihoatra lavitra no tsika ray aman-dreny nataon'Andriamanitra raisy Jesosy amintsika tsika ray aman-dreny rehefa ohatra hoe tsy manana ny zanaka dia tena misaintsika tena hoe ahoana ny atao avitan'ny zavatra ty zazy ity fa za miteny fa mihoatra lavitra noho izany ny sainan'Andriamanitra no momba antsika amen dia tsika hivavaka dia hiaraka isangana tsika hivavaka dia anambara ndao tena eo anatrehan'Andriamanitra hoe tena mahatoky zahay Jesosy hiaina amin'ny fahatokinanao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ny fahasoavanao fa tianao zahay hiaina fahatokinanao misaotra fa tianao zahay hiaina fivelomana miombona miaraka aminao dia tsy atahotra zahay rehefa eo ny fanatrehanao tsy atahotra zahay rehefa eo ny présence anao fa hakatombony ary tena hoe ahatsiarony zany ovavolombelona zany hoe olona miankana sy miatehatra aminao isan'andro misaotra ny amin'izay fanomenao anay hatramin'izay misaotra ny amin'izay eompelan-tananay fa androany tsotra ny fanambaranay tsotra ny ato anatin'ny fona hoe ianao rery no mahavita anay ianao no mahatanteraka any aminay ho voninahitry ny anaranao anatin'izany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa anao mitarika anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona va Nazareta amen tiako sika indray ny mpanompon'Andriamanitra mazoa toerana tompoka tainy Jesosy tsika amin'ity sekoly famahana olana androany marainy ty afatra iray no etiko androany dia izao hoe omeo sehatra Andriamanitra ahafahany miseho amin'ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao amen io mantsy no olana mila vahana satria izao
matetika tsika ny tehaka ny toeran'Andriamanitra dia tsy hitan'Andriamanitra izay sehatra fahana miasa maneho fa misy izy velona miasa amin'ny fiainanao izy afaka mandray an-tanana ny zavatra rehetra izy. Andao hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 dia ny andininy 7 asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 7 dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony sadoseo fa feno felonana izy. Dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelin'ny tompo namoa ny varavaran'ny tranomaizina no ny alina dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo akanjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Amen. Le tantara dia zao hoe toy izay efa nentin'ny pasteur teo aloha teo, avy nandray fanamasina ny apôstôly dia nivoaka tamin'ny fahasahina amin'izay nitory ny filazantsara. Dia isan'andro zareo akanjan'ny tempoly foana mitory. Dia nitombo be ny isan'ny mpino tamin'izany fotoana. Dia rehefa nitombo be dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe feno felonana amin'izay ny sadoseo sy ny antokony ozy. Dia taloha kely ilay nitantarain'ny pasteur aja teo le hoe lehilahy teo ambavadiny tsara endrika. Dia inona zavatra nitranga? Rehefa feno felonana ry zareo dia nisamborony daholo ny apôstôly rehetrarehetra tonga dia niraina ampidirana tao am-ponja. Dia zavatra nitranga tamin'ny ray alina dia ozy izy tenin'Andriamanitra teo nisy anjelin'ny tompo namoa ny varavaran'ny tranomaizina noho ny alina dia nitondra ny zareo nivoaka. Dia rehefa tonga ny maraina dia nisavoritaka eran'ny tanàna hoe le olona nidina tao an-tranomaizina, ny tranomaizina mihidy tsara, garda miandro eo ivelany nefa ao anatiny tsisy gadra. Dia teo zany ny tena olana hoe fa inona no nitranga sady tsy vaky mifonja nefa tsy ao le gadra. Dia hoe reo mitory teny ary atsena ary akanjan'ny tempoly. Ny zavatra tiako atokavana amin'izay zao, Andriamanitra rehefa mitondra antsika mivoaka ao anatin'ny sehatra anankiray dia ho amin'ny tanjony famonjepana n'Andriamanitra. Misy tanjona ny namoahan'Andriamanitra jere tsara fa rehefa voaka ry zareo dia ozy izy le anjely dana miverina eny akanjan'ny tempoly dia dana mitory teny eny. Teo ihany nefa ny samborana ny zareo. Tsisy tahotra nefa tao anatiny satria zao ozy izy le anjely verina eny akanjan'ny tempoly dia dana eny indray mitory teny. Andriamanitra tsy nanao hoe voaketinareo dia dana tonga dia mandositra miparitaka fa voasambotra indray raha vao verina eo. Misy programa ilan'Andriamanitra azy. Ary izay programa izay no tiako hatongavana amin'izay hoe itsika tsirairay avy reto misy tanjona iendrasan'Andriamanitra atsika. Misy programa tian'Andriamanitra hitondrana azy sy hitondrana anao. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra hoe mitondra atsika mivoaka ao amin'izay tontolo nisy atsika taloha. Satria tian'Andriamanitra ianao hivoaka hiala ao amin'io dia miditra any amina tontolo vaovao hitondrany ianao. Fa ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ilay izy dia zao, ndrasany hoe jerentsika ny andininy 7:30 amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny andininy 7:30 dia nitsangana teo amin'ny Sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela mpampiana-dalàna, izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tena no zavatra tokony hoe efa-jato no isan'ny lehilahy izay nendany taminy, fa novonoana izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsininy. Dia dinganiko amin'ny andininy 7:30. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy, fa raha avy amin'olona izao saina sy izao asa izao dia ho foana. Fa raha avy amin'Andriamanitra kosa dia tsy ho azonareo foanana sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo.
le programan'Andriamanitra ho hitondra zareo hizara sy hitory ny filazantsara fa ny sakana nisy fa ozy izy lehilahy anankiray atao hoe Gamaliel. Raha avy amin'Andriamanitra io azo io dia azo sakanana fa adversaire-n'Andriamanitra nareo raha vao manakana an'io. Tiako ambara androany dia zao ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy maintsy tanteraka. Amen. Adversaire-n'Andriamanitra zay rehetra manakana ny tsy tanteraka. Indraindray iny zasanao ihany milatsaka ho adversaire-n'Andriamanitra satria Andriamanitra te hitondranao ity lalana mety aminao fa ianao tsy mety. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe zay manohatra an'io dia adversaire-n'Andriamanitra. Aza mitsangana ho adversaire-n'Andriamanitra za mihitsy. Fa amin'izay tiany hitondrana antsika dia aleontsika manaiky fotsiny an'izay rehetra tian'Andriamanitra hitondrana. Amin'izay rehetra programa tsy sainy fa zao Andriamanitra efa mahafantatra ny rapitso sy ny hoavinao. Mahafantatra zay zavatra tsy takatry ny sainao mety hitranga rapitso. Itsika ny tianao plan be hoe zao mety amiko dia tia ny lalana zao ny rehetrarehetra tena ho atao. Fa tadidio fa rehefa plan antsika io midofotra amin'ny farany io. Fa raha Andriamanitra no mitondra an'io dia azo antoka fa tafavoaka foana io. Amen. Ohatr'izay no navoan'i Paoly apôstôly. Paoly apôstôly dia nentin'ny hafanampo nanenjika kristianina satria izao mieritreritra hoe izy ny tena omban'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminy. Diso daholo reto olona reto kristianina mandeha mitory filazantsara reto dia nandeha tamin'ny hafanampo izy nandeha nanenjika. Dia inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia asan'ny apôstôly toko 2:20 dia ozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly rehefa mijoro vavolombelona izy. Sa ozy izy fariseo avy amin'ny antokony. Fa za nianatra hatramin'ny fahakely teo atongotry ny lehilahy anankiray atao hoe Gamaliel. Ilay niteny teto zany. Io ny mpampianatra io nikotsany Paoly. Dia hitanareo amin'izay ilay différence amin'ilay izy. Le lehilahy anankiray atao hoe Gamaliel rehefa nijoro amin'ny mahafariseo azy mpampianadalana azy dia nanaiky fitarihan'ny fanamasina hoe ozy izy tsara zao ny ambarana avelao andeha ireo lehilahy reo. Aza manao ninninina amin'ireo fa avelao reo andeha fa ten'Andriamanitra momba an'ireo. Fa raha nandray izay fampianarana izay Paoly apôstôly tsy nanenjika kristianina izy. Fa nijoro izy tamin'ny hafanampo. Izy ozy zatra amin'ny fahakely nampianarin'ny lehilahy atao hoe Gamaliel io. Fa tsy nandray fampianarana izy. Misy taridalana anie omen'Andriamanitra antsika foana rehefa tonga eto. Mila manaraka ny taridalana omen'Andriamanitra antsika. Rehefa nandeha tamin'ny hafanampo amin'izay dia inona nataon'ny Paoly apôstôly? Fanena tamin'i Jesosy amin'izay izy tamin'ny indray andro teo amin'ny fiainana. Satria rehefa tsy mandray fananarana dia tsy maintsy miditra any amin'ny dingana manaraka Andriamanitra manitsy azy. Rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy dia ozy izy Jesosy hoe Paoly fa maninona ianao manenjika ahy? Dia ozy izy efa izy ianao. Jesosy amin'izay miprezante ny tenany. Zany Jesosy izay enjehanao ozy. Inona no nitranga? Tsy maintsy nidaboka aloha ny karapoka aloha Saoly. Fa rehefa nitsangana ozy ny mpanompon'Andriamanitra dia lasa Paoly. Zay le Saoly zay tsy maintsy adaboka aloha zay. Satria izay Saoly zay le be aloha be le te hanao izay tiany. Dia te handeha amin'izay fatany fa mety. Te handeha amin'ny hafanampony. Fa ozy izy Andriamanitra tsy maintsy midaboka Saoly dia mitsangana Paoly. Fa misy ilako an'izay Paoly zay. Tsy Saoly ny ilaina fa Paoly. Dia androany tsika senao tena hoe tena ozy hoe hitanao tsy nomeny Saoly sehatra Andriamanitra nafahany ny asa teo amin'ny fiainana. Dia ozy izy Andriamanitra tsy maintsy adaboka ianao aloha. Fa mila sehatra malalaka ahafahako miasa eo aminao dia miseho amin'ny maha izy ahy. Dia nitsangana Andriamanitra dia ozy izy Jesosy hoe zany Jesosy zay enjehanao. Alleloia. Zay no nanangana azy. Satria Jesosy tonga dia nijoro tamin'ny maha izy azy. Ao amin'ny Jaona toko 20 dia mitovy amin'io koa ny sary. Jaona toko 20 dia ny 9. Rehefa tonga avy any ny jiosy andeha hisambotra an' Jesosy tao a Getsemane dia inona no nataony? Iza ny tediavinareo?
Jesosy avy any Nazareta dia ozy izy Jesosy za no izy. Dia rehefa niseho Jesosy ny teny hoe za no izy dia inona no nitranga? Daboka ny akarapoka daholo izay rehetra tonga hisambotra azy. Alleloia. Zay mihitsy ny façon tian'Andriamanitra hidirana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Izy tonga dia mitsangana amin'ny teny hoe za no izy. Alleloia. Ka ninona zavatra mety lalovanao androany dia avelao Andriamanitra hitsangana. Alleloia. Avelao izy hitsangana dia izy ny teny hoe za no izy. Dia hitanao ny nataony Jesosy. Tonga dia ozy izy Jesosy. Avelao reto andeha. Avelao reto andeha fa za ny ilainareo fa reto sisy hidirana. Ozy izy Jesosy aminao androany. Avelao reto andeha. Alleloia. Tonga dia Jesosy mitsangana hoe za no izy. Avelao reo andeha. Liberen'Andriamanitra ianao. Ohatr'izay mihitsy nataony Gamaliel. Avelao reo lehilahy reo andeha. Mba tsy Jesosy tena no nijoro fa olona no nampiasaina. Avelao andeha reo lehilahy reo ozy izy. Alleloia. Ary farany rehefa mitondra ny zanak'Israely Andriamanitra nivoaka avy tany Egypta dia tamin'ny fotoana izy niantso ny Mosesy. Exodus 3:7-20. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ndany ianao ry Mosesy avoay ny zanak'Israely. Ndany teneno ny zanak'Israely fa za hitondra ny zareo hivoaka ny Egypta. Dia ozy izy Mosesy tsy inao na zany reo. Ahoana moa ny inony reo ozy izy fa ianao no naniraka. Iza no teneniko any hoe iza no naniraka. Dia ozy izy Andriamanitra. Mandehana teneno izy ozy izy. Teneno hoe lay izaho izay izy hatrizay ka ho mandrakizay maniraka anao. Dia teneno hoe izaho izay izy no naniraka anao. Alleloia. Tonga amin'izay Mosesy tonga tany amin'ny zanak'Israely dia niteny hoe hoentina hivoaka hononareo. Le Andriamanitra manao hoe za izay izy hatrizay ka ho mandrakizay no naniraka aty. Voana enao an'izay ny zanak'Israely rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny Exodus 4:7-8 dia nekoaka tamin'ny tany zareo rehetrarehetra hoe tena marina izany. Alleloia. Hitanao hoe rehefa io anarana io Andriamanitra io tononona maha izy azy dia mekoaka amin'ny fahavalo, mekoaka amin'ny problème, mekoaka ny zavatsarotra rehetra satria izy no manambara ny tenany. Hoy izao hoe mesehatra Andriamanitra fanijoro, manambara ny maha izy azy eo amin'ny fiainanao. Aza avela ho isika ny aka ny toeran'Andriamanitra fa avelao izy hijoro amin'ny maha izy azy. Fa rehefa izy mijoro amin'ny maha izy azy tsisy ninona nataonao fa ozy izy avelao reo andeha. Alleloia. Androany raha vao sekoly ozy izy Jesosy avelao zareo andeha. Aloha ho regleko ny zavatra rehetra. Tsakany eo amin'ny toerana misy ianao. Asatra tovavaka ao androany. Zavatra iray no hoentsika amin'Andriamanitra hoe mamindrafo amiko tamin'ny fotoana rehetra nakako ny toeranao. Tsy navelako ny asa ianao fa zany te handray an-tanana ny zavatra rehetra nefa ianao mitady sehatra ahafahanao miasa amin'ny fiainako. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay manatona amin'ity fotoana androany ity miondrika eto anatrehana. Jesosy ndreitra tokoa ny izay tena ohatra miseho mahay eo anatrehanao zany Andriamanitra. Ohatra mihevitra hoe mahavita ny zavatra rehetra. Nefa ho aiza moa izay raha tsy eo ny fitarianao sy ny fitantananao. Ndreto izay mankataka famindram-po androany. Satria tsaroanay tamin'ny nalehanay rehetra hatramin'izay. Tsaroanay fa ohatra ny te haka ny toeranao zany izay. Ohatra ny te hilaza zany hoe tsy mahay ianao, tsy mahavita ianao. Nefa ianao ny mahefa ny zavatra rehetra. Jesosy ndreto izay miondrika androany. Ndreto izay manaja anao androany. Mamindrafo aminay. Androany Jesosy fitsoranay ny zavatra rehetra. Fitsoranay ny zavatra rehetra. Manaiky anao tanteraka izay. Miondrika eo anatrehanao izay. Tahaka n'le zanak'Israely rehefa nandrela hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay dia nekoaka ny vahoaka rehetra. Androany Tompo mekoaka ny momba anay rehetra eo anatrehanao. Satria ianao no mahay ny zavatra rehetra. Ary tsy misy ninona tsy ho haina ho atao zany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay ny fiakofanay manambara fa resy izay. Ary tsy mahavita ninona eo anatrehanao. Miaiky izay fa tena ianao ny mahay ny zavatra rehetra. Ary manaiky anao izay hiditra tsehatra hiasa. Sandrata Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana ndao no mifanatitra ao an'Andriamanitra tsika. Toy Jesosy tsika rehetra mazoto mifandray amin'Andriamanitra isan'andro. Araka tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila miditra ao anatina fitokanana mandrakarivo tsika mifandray amin'Andriamanitra mba hamantarantsika ny tontolo ny sitrapony, ary ao amin'ilay tontolo ny fitokanantsika miaraka aminy ao mihitsy no hanafidy antsika hery ho afaka hiatrika ninninona eo amin'ny fiainana. Rapiditsika miaraka amin'ny sekoly fanasitranana, ary ny larobia eto indray tsika miaraka amin'ny sekoly ho an'ny fitahim-panahy sy ny fanambinana. Somatsika eo amin'ny tranompokon'olona amin'ny 4 ny fotoanantsika miaraka indray tsika amin'izany somam-panotronana miaraka amin'ny Jesosy zany, ary ny sabotsy ohatra ny mahazatra ihany ny fotoanantsika ho amin'ny communion iraisantsika latabatra amin'ny Jesosy amin'ny 7 maraina ny fotoana rehefa sabotsy. Aleloia. Tsara indrindra Andriamanitra, ary ataovy tena tsapanao isan'andro hoe feno teny ianao miatrika tontolo andro, feno teny ianao miatrika ny tontolo-piainanao, satria problème ny zao hoe rehefa tsika lefa le hoentin'le rythme na fiainana sy ny rehetrarehetra iny indraindray dia very ny repère-tsika miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra misy fotoana ianao ohatra ny feno vavaka be dia tampotampoka eo vida, dia ohatra ny tsy hitanao izay lalana izorana, tsy hita hoe ahoana ny atao. Ohatra ny tsisy hafa amin'ilay hoe ny vavaka be ianao tamin'ny alina ka hatramin'ny 2 maraina, tonga amin'ny maraina mifoha amin'ny 4 maraina, ohatra ny tsisy ninininy zaho fa tonga dia départ zéro indray. Mila mamerina foana tsika le fiombonana sy le fifandraisana amin'Andriamanitra io mba ho amin'le tena le refy tian'Andriamanitra ahitana. Aleloia. Mandrasana hoe tsangana ary satria tony tananao dia hivavaka-tsika hakasitraka an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, omem-boninahitra ny anaranao dia misaotra ndrainy amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ity sekoly maraina na manginao tamin'ny fahavokarany tena afatra sy ny révélation nampitotrainao ny mpanomponao rehetra teto androany, satria mila miverina tokoa izay Andriamanitra ao anatin'izany tontolo ny tena fifandraisana sy fiombonana aminao tsara zany, satria tsy afaka ny hiditra tsehatra hiasa ianao raha vao tsy sehatra ahafahanao miasa koa eo amin'ny fiainanay. Raha vao mbola nofo no mibahany ao amin'ny fiainanay dia tsy sehatra ahafahanao miasa, ary izay mahatonga ny teninao manao hoe tena mifanohatra ny nofo sy ny fanahy mba tsy ahazahoanareo manao izay tianareo atao. Jesosy isan'andro izay ampio Andriamanitra, tario izay fanamasina, hoeto izay ho tafajoro tsara eo amin'izao dingana iarahanay aminao izao, satria izao ny fotoana tokony tsy amitsoranay mihitsy ny fifatohana tanteraka 100 isan-jato any aminao Andriamanitra. Izao fotoana tsy tokony hilalaovanay fiainam-panahy, izao fotoana tsy tokony havarim-barinanay Andriamanitra, satria ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao misarika anay ho déconnecté aminao, fa ianao kosa misarika anay Andriamanitra ho tena tafahombona aminao isan'andro. Ampio zahay, hoeto zahay, ary izay mahatonga ny ten'Andriamanitra, mahatonga ny Davida manao hoe toan'ny fanahy mazoto isan'andro Andriamanitra, toan'ny fanahy mazoto ny tsirairay, mba tena hoe anana etaeta isan'andro hifankahita aminao, anana etaeta isan'andro hiaraka sy hiombona aminao ho voninahitry ny naranao. Mankasitraka ny amin'ity fotoana ny sekoly famahana olana ity, ny olana ara-panahy rehetra sy ara-pifandraisana aminao androany dia ny réglenao. Misaotra betsaka Andriamanitra, voninahitra tolotra eo anao, misaotra indrindra ny amin'ny fitantananao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ty herinandro ity herinandro tsara indrindra ho aso ho anao indray amin'ny anaran'i Jesosy, satria herinandro hamerenanao amin'ny laoniny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra kosa miditra tsehatra mandray an-tanana ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ianao mifankahita amin'izany Andriamanitra ny teny zany hoe izao izay izy, zany no hiasa eo amin'ny fiainanao. Ka ninninona zavatra mety sarotra lalovanao, ninninona zavatra rehetra mety tsy azo ioarana mety lalovanao, manana fanantenana fa misy Andriamanitra hitsangana hipresente ny tenany eo amin'ny fiainanao, dia izy no hamotsitra anao anatin'izay zavatra rehetra lalovanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy, fahitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao izy ka hampandehanao amin'ny fiadanana, amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka fanamasina. Amen. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra, mahereza daholo tompoko zarao ny fahasoavana.
fa ny fahasoavan'andriamanitra nato izao a fahasoavan'andriamanitra nato izao atsika rehetra amen